Manodidina amin'izay kosa tsy ahivina rahampitso ny 7 martsa 7 sy 7 izay namoizana malagasy mahatratra roa hetsy mahery nentina nitakiana fahaleovantenina 7 taona aty aoriana mbola resatra ny malagasy ary tsy mahaleo tena hoy ny fikambanana Asandratro Ny Fireneko. Mihoatra ny roa hetsy ny malagasy namony ainy tao anatin'ny tolon'ny 7 martsa 7 sy 7 izay nentina nitakiana fahaleovantena 7 taona aty aoriana mbola resatra ny malagasy ary tsy mahaleo tena hoy ny fikambanana Asandratro Ny Fireneko. Resitsika satria dia mbola nivazana mitondra ary tsy nahazo fahaleovantentsika ary mandraka ankehitriny tsika dia mbola zanatany ihany. Ateny 7 taona zany dia mbola zanatany isika fa zavatra mahamenatra sy tena atao hoe mampalahelo dia zao nivazana mono dia le malagasy mpanompo le vazana ireny manatitra voninkazo ary ny sasamoa tonga dia nanora tena ho vazaha mihitsy dia nifaly tamin'izany faharesena izany nafahanipetraka eo amin'ny fitondrana indray satria rehefa niova ny fanjanahantany izay hoe nahazo fahaleovantena sarotsaro mitsika ny kolonialisma tamin'ny 1700 dia atao malagasy no mitondra nefa malagasy bakeon'ny frantsay ihany na hatramin'izao aza dia olo frantsay avokoa no mitondra ary zao fahatrana amin'ny papan'izao no misy ary tsika mbola anaty mahazana tany antsika tanteraka ary mahamenatra sady mampalahelo no mampihetsi-po hoe maty fotsiny zany reny olon'ireny tamin'ny 7 taona lasa ary tsy nirarahiny reto taranany fa aleon'ny taranany nanompo vazaha alohan'ny taranany mandatsa nireny olona ireny hoe le olona namony ny razanao ty tany razana mba hisondrotany firenenao io indray no topoinao ary le firenenao nahetrinao vahoakanao nampahatrahanao dia lasa ianao nanora tena ho mpanjanaka dia mifaly tamin'ny tombotsoa samihafa ary amin'izao fotoana izao dia anatitra voninkazo indray ianao eny mitsangam-bato samihafa tsy homenatra. Tsy tokony fametrahana fehezam-boninkazo toy ny mahazatra fa endrika hafa no tokony ahatsiarovana ny tolona nataon'ny mahery fo ty tanindrazana tamin'ny 7 martsa 7 sy 7 hoy ny Asandratro Ny Fireneko. Ho an'ity fikambanana ity dia tokony anamafy ny vavaka ho an'ny firenena malagasy mandritry ny andron'ny 7 martsa. Tokony hamova varavara-piangonana ny malagasy rehetra taraina amin'Andriamanitra ary tokony hifona amin'Andriamanitra mba hahazahoana fahaleovantena tanteraka mba tsy verivery maina fotsiny nalatsa-tatsaka fotsiny raha andreny olona ireny tokony hoe tsy ho resy foana zany malagasy fa tokony efa hitraka amin'izao fotoana izao ary fa isaky mahatsiaro ny 29 marsa dia tokony mahatsiaro hoe resy zay tamin'izany ary ny razanay mivonoan'ny mpanjanaka ary zao kosa zay taranaka mendrika ny fandresena ka tokony hitsangany zahay ary tokony anohitra amin'ny fanjanahantany ary tokony hitondra fandresena na dia mifahatsiarovana an'ireo namoneny fotsiny aza. 7 taona aty aorian'ny tolom-panafahana 7 martsa 7 sy 7 mbola eo ambany vahon'ny frantsay ny malagasy ary mbola mitony tolona ho fanafahana ny Madagasikara hoy ny fikambanana Asandratro Ny Fireneko.